ahoana marina misy ve ny fanjakana tandalana efatra amin'ny volana marsy izao i Madagasikara no ao anatin'ny fahamehana ara-pahasalamana raha izay 5 volana izay dia betsaka ny tsy fanaran-dalàna nataon'ireo mpitondra fanjakana izany tokoa no atao hoe manararaotra ny fahavoazan'ny firenena mba azahoana tombony ara-politika ny lalàna misy eto amin'ny firenena dia natao ho an'ireo vahoaka sy ny mpanohitra fa tsy natao kosa ho an'ny mpitondra fanjakana izany hoe ambony lalàna zany izy ireo tsy izay ihany anefa fa ireo rafitra izay tokony ampiatra ny lalàna dia manao fanavakavahana ireo izay tokony ampiarana izany lalàna izany mbola tsy misy izany fanjakana tandalàna izany ary atahorana mihitsy aza ny izoran'ny firenena any amin'ny didi-jadona izany tsy fanajanan'ny lalàna izany dia matetika ihany koa mifono ambadika politika ny rarabay amin'ny fitehotika ny MBS sy ny commune urbaine Antananarivo ary ireo pavion Analakely ohatra dia hita fa mifono fanararaotam-pahefana izao no hevitry metra olala ny momba izany io zany ndraindray dia fa an'ilay orinasa lay tany dia manorona trano eo izy dia tsy manofa-tsoa izy amin'ilay fotoana izay misy kosa nefany tahaka ny MBS zay resantsika amin'ny fotoana izao sy le raisika koa zalahy le tetsy amin'ny esplanade reo tahaka izay efa niteneniko hatramin'izay dia misy contrat izy io zay anofana n'ilay tany ka ny contrat na tiana na tsy tiana rehefa hifanarahana izy rehefa natao sonio tsy maintsy io no arahana fa tsy misy hoe kory hoe za be sandry za be mokondoa za zanakirana za manapahefana za mpanakarena ka azoko atao zay tiako atao hoe foanako na ataoko an'izao tsy azo atao zany fa tsy maintsy hifanarahana ny fanovana ny contrat amin'izay fotoana izay raha misy tokony hovany fa raha ohatra kosa tena foanana io tsy manana fahefana ny anankiray zay ny anao sonita amin'io hoe de foanako zarelo zavatra io le anankiray nefa tsy manaiky akory farafaratsiny tsy maintsy tsy mandaly fitsarana aloha hoe inona ao anatin'le contrat no tsy tanteraka na tsy nataon'le anankiray dia izay ianao mangataka ny fitsarana ka noho izany ny commune na iodikovi na iodikovato eny na de hoe raha hoe ny préfet laza hoe za de manome marina ny commune fangany préfet mpitsara fa efanavy azy no anaova préfet azany zavatra zany ka eo zany de apetrako le izy hoe ny contrat bail amphithéotique na contrat tsotra le contrat de bail commercial dia tsy azo atao mihitsy manao tsinitsinina an'io zavatra io satria na raisika fotsiny ary hoe tsy bail amphithéotique le satria efa bail amphithéotique mantsy zany de miampy hoe bail hoe commercial zavatra vo mainka izy histoire be miady amin'io manananala olona fatany am'izany fa okitsy fa izay rehetrarehetra mpanitsakitsaka lalàna tahaka an'izao mbola vohitsakitsaka ny erina any fa tandremo sao de manantena fa eo mandrakizay ianao mazava ho azy moa fa ny fanenjehana ny filohan'ny RMDM no ambadika politika ao amin'io raharaha io izay ihany koa dia mbola mampifandray amin'ireo rafitra izay everina fa tokony ampiatra ny lalàna na ihany koa manara-maso ny fampiarana izany lalàna izany raha nanoratra tamin'ny préfet ny conseil municipal voafidy tamin'ny anaran'ny Antokotime dia tsy hita io tompon'andraikitra io ary voalaza moa fa efa namaly izany tamin'ny alalan'ny conférence de presse izy arak'izao fanazavana izao ka io zavatra io zany tsotra be ny tokony ho valiny io tokony nametraka valiny ara-taratasy Andriamatoa préfet de police nefany tonga eto zay tsy misy valiny fa valiny ara-bava fotsiny hoe efa nanao conférence de presse izy midika zany tsy firarahina ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo le izy satria ohatrany amaivanina tanteraka zany le mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo ka izahay mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo avy amin'ny tiako Madagasikara dia tsy anaiky fa tsy maintsy mbola andeha lavilavitra kokoa noho izao izahay olona mahay lalàna ny préfet kanefa dia fomba fanao tsotra
sy fanajana ireo manoratra eo amin'ny asam-panjakana ny famaliana antaratasy izany, kanefa dia hodina tsy natao fotsiny izany. Nahazo baiko politika ve ny prefet ka natao izay tsy hamaliana izany? Mbola izay ihany ve no hitondrana firenene? Fa iza no matahotra an'iza eo amin'ny lafiny ara-politika? Izany fomba fanao izany dia fomba hita any amin'ny tany mampiatra ny didi-jadona, koa efa mandeha amin'izany ve i Madagasikara? Ny tena loza aza dia ny voalaza ny tale jeneraly ny Bianco raha nanontaniana momba ilay raharaha mahavoakasika ny ministry ny atitany sy ny vadiny izy. Izahay aloha hatreto dia lazaina fa mila fitoniana. Mila fitoniana ny fanaovana fanadihadiana fa tsy ao anatina sambaravoara no anaovana fanadihadiana. Dia ho hitanay amin'ny fotoana mahamety azy ny toy izay zavatra izay, satria ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena ilaina. Tsy ao anatina sambaravoarana no ahitana ny marina. Ary ho avy ny fotoana izay hijerena n'izay lafiny anankiray izay. Izany valiteny izany dia miendrika famaliana ny mpanao politika. Ny tena loza amin'izany dia io rafitra io no tokony anao fanadihadiana momba ny kolikoly mitranga eto amin'ny firenena. Ny vahoaka mantsy dia mahita fa misy ny anketrano trano izay ilaina fanadihadiana, kanefa dia lazaina fa mila fitoniana. Tompona andraikitra manao politika ve ny taleny Bianco? Na tony na tsy tony ny firenena dia ilaina ny manao fanadihadiana maika ireny raharaha ireny, satria ireny no mitarika eo amin'ny tsy fitoniana fa tsy ny fanadihadiana akory. Sao dia diso toerana ny tale jeneraly amin'ny andraikitra sahaniny? Inona izany no ao ambadika ireny valiteny ireny? Na dia tsy namaly aza ny PNUD mikasika iny raharaha iny izay nolazain'ny ministra fa don avy amin'ny PNUD, dia mazava ny valiteny tamin'ireo fanomezana nataon'ny PNUD ho an'ny fanjakana taty aorinina, satria tsy misy faktiora izany mihitsy nomen'ny mpandray ny fanomezana. Rahoviana zany ny Bianco vao mahatsapa fa misy ny fitoniana. Ireny no rafitra tokony ampiatra ny lalàna, kanefa dia tsy manao izany. Izany no antony atahorany fa mizotra tsikelikely any amin'ny didi-jadona ity firenena ity, raha tsy misy ny andraikitra raisiny ireo olona tsirairay mahatsapa izany. Raha izany no azo lazaina fa zava-misy eo amin'ny fampiarana sy ny fanajana lalàna amin'ny ankapobeny, dia tena atahorana mihitsy izao ny zavatra kasain'ny fitondrana atao amin'izao fotoana izao. Tsy inona izany fa ny fikasana ny anovan'ny lalam-pandrenana izay izy ireo ihany no namola volan'io tamin'ny taona 2014. Io moa dia resabe fa tsy mbola nisy ny fanazavana ofisialy nataon'ny mpitondra. Ny tena mahavariana anatin'izao tetika izao dia raha nanontaniana moa ny kandida Andry Rajoelina tamin'ny débat tamin'ny fifidianana dia nilaza izy fa tsy hanova lalam-pandrenana mihitsy. Tsy ny lalam-panorenana no ratsy fa ny tsy fanajana ny lalam-panorenana no matetika mahatonga ny hetsy-bahoaka rehefa tsy tena loatra le mpitondra, rehefa tsy mijery afa-tsy ny tombotsoany manokana fa tsy mijery ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy tsy mandady arony, dia misy ny hetsy-bahoaka. Amin'izao fotoana izao anefa raha toa ka marina io resabe io dia izy mihitsy no mikasa hikitika izany, ary tsy nisy ny fifampidiniana eo amin'ny hery-velona rehetra eto amin'ny firenena. Tsy mety indray ary ve ilay lalam-pandrenana izay noheverinao fa manara-penitra? Ireto mantsy no voalazany lalam-pandrenana amin'izao fotoana izao. Ao amin'ny 121 tsy misy fantsiana azo atao amin'ny lalam-pandrenana na dia iray aza raha tsy hita fa tena ilaina. 170 ny maha-repoblika ny fanjakana, ny foto-kevitra maha-iray tsy anombinana ny tany-pirenena, ny foto-kevitry ny fisaraha-pahefana, ny foto-kevitry ny fizakantena ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana, ny faharetana sy ny isan'ny fotoana iasan'ny filohan'ny repoblika dia tsy azo anaovana fantsiana. Ny fahefana manokana anana ny filohan'ny repoblika ao amin'ny fisehoan-javatra, mampiotakotaka
na savorovory politika dia tsy manome azy ny zo anao fantsina ny lalam-panondrenana. Izao no mifanamafisana izay lazay ny manampahaizana momba ny lalàna. Raha ohatra ka hikitika ny lalam-panorenana izy, misy teboka dimy tsy azo kitihina mihitsy: ny maha repiblika, ny firenena, ny fisarahan'ny fahefana na ny séparation des pouvoirs, ny maha ray tsy mivaky, ny firenena, ny fizakan-tenany vondrom-bahoaka tsinjara-pahefana, ary ny feptom-piasana ny président de la république, ny mandat zany. Iny zany dia raha vao mamaky ny lalam-panorenana dia afaka hiahy zay mamarahy ny fanjakana hilaza fa hanova mandat izy. Zay zany nanisany ny roa milatsaka izy anatin'ny 5 taona na ny faharetany. Dia igny zany tsisy zavatra mampiahiahy ny olona raha mikasika ny mandat iny, efa voalazan'ny lalam-panorenana zay. Ary mino afa anatin'ny hoe fanjakana tandalana tsy hiriska hiditra amin'izany ny fanjakana. Ary fantany fa raha ohatra io zavatra efa misoratra mivandravandranao anaty lalam-panorenana io no mbola hidinganiny, fa fantany miandry azy any amin'ny empêchement. Izany hoe tokony ho tonga saina ny vahoaka malagasy rehetra satria efa fantatra mantsy ny mpitondra fanjakana fa tsy mitana ny teny nomeny amin'izao fotoana, ka ilaina ny rehetra ho mailo hatrany. Anka ho amafisina hatrany raha toa ka tena mitana ny teny nomeny ny filoha Andrinirina Rajoelina ary mendrika ny atao hoe homme d'état, dia tsy hanova ny lalam-pandrenana izy, fa raha mifanohitra amin'izany no ataony dia anjaran'ny vahoaka no mitsara azy amin'izany. Raha fitiny izay rehetra izay dia mipetraka ny fanontaniana hoe misy ve ny fanjakana tandalana eto amintsika? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?